Folo taona tamin'izay narary mafy izy dia tsy afaka nitaiza intsony dia tsy maintsy nalefa tamin'ankany anankiray dia tany nianatra sy nivela salamina ankizy rehetra. Rehefa nandrefatra amby folo taona nefa dia izay ny zavatra nitranga tany fa nierisetra ranofo dia nalahelo ny koa nalahelo dia tsy nanaiky an'izany izy dia nitoetra raha niakatra fitsarana. Raha sendra kans zay dia vonona aloha hevitra anazy ireo hoe izao zavatra tokony atao miezaka miady foana eo amin'ny fiainana dia raha ohatra ka hoe sendra mandalo fahasahiranana dia mitady zavatra afaka hoe fotoanana afaka hanampy atafitana amin'ilay tanjona. Fa niezaka hatrany ohatran'izay niezaka hatrany nanamboatra ny toe-tsaina hoe tsy ny toe-batanao ihany no mamesina hoe iza ianao dia niezaka ny ohatran'izay. Dia nafatra ho an'ny zatovovavy malagasy rehetra zany aza ny mahavehivavy anao aza ny toe-batanao no atao fisakana eo amin'ny fiainana fa raha manana ampopo ianao raha manana etaeta dia ataovy ihany fa tsisy zavatra tokony hasakanao amin'ny fiainanao fa raha vehivavy ianao dia efa tombony manokana ho anao zany amin'ity fiarahamonina misy antsika ity. Mianatra lalàna zao amin'ny ambaratonga ambony dia amin'izany no maniry no solo vava ho an'ireo ankizy sy adolescentes izay tena iaran'ny harcèlement zany. Dia ny etaetako indrindra zany dia sy programme anankiray na hoe campagne de sensibilisation zany hiadina amin'ny harcèlement sy ny discrimination. Nareo olona voan'ny harcèlement ireo enoy izy ireo ary aza ilikiliky ary aza hoe tsisy dikany zany zavatra enoina rehetra zany mba toy izy miteny ao ny antony marary azy zay.